sivy amby roapolo martsa fito amby efapolo sy sivanjato sy arivo, sivy amby roapolo martsa sivy amby folo sy roa arivo. Roa amby fitopolo taona katroka izao ny tolona nataon'ireo malagasy izay sahy nijoro nanohitra ny famoretana sy ny jadona nataon'ireo mpanjana tany teto amin'ny firenena ka naneho ny fitiavan-tanindrazana ary namoy ny ainy. Tamin'ity taona ity ny loha hevitra noraisina dia ny hoe tolom-panafahana taratry ny ambom-pirenena antoky ny fampandrosoana. Raha antsika eto Mahajanga dia fitaom-pivavahana firaisampinoana izay natao tetsy amin'ny ekara Mahabibo no nanomboana ny fanamarina ny fankalazana izao fahatsiarovana ny fitiavan-tanindrazana nataon'ny malagasy izao. Nivohitra tamin'izany ny hoe sambatra ny firenena manana ny Jehova. Taorian'izay dia nitanjozotra ny rehetra, ny olon-tsotra, sivily sy miaramila, ireo olo-manakaja maro izay nitarina Andriamatoa prefen'ny Mahajanga teo amin'ny kanja ny 7 amby roapolo martsa tetsy amin'ny jardin Kaila Fiofio nametraka ny fehezam-boninkazo fahatsiarovana ireo namoy ny aingy nandritry ny tolom-panafana tamin'ny taona 7 amby efapolo sy sivanjato sy arivo. Teto ihany koa no nanaovana ny kabary ny fandimbiasan'ireo manam-pahefana isan-tsokajiny ary no amafisin'izy ireo tamin'izany fa tantara tsy azo fafana sady fakana lesona ny nataon'ireo malagasy tamin'ny tolona ny 7 amby efapolo sy sivanjato sy arivo io. Raha toa ka 500 sy arivo ny isan'ireo bekotro maro olatra teto Madagasikara 5 taona lasa izay ankehitriny kosa arivo eo sisa ireo bekotro maro olatra akanga sisa nanamborana izay velona eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Teto moa dia nisy ny fijoroana vavolombelona nataon'ny bekotro maro olatra izay teraka tamin'ny 4 amby roapolo sy sivanjato sy arivo izay nitolona tamin'izany fotoana ary dia nofarana tamin'ny fampiratiana ny sary sy ny horonan-tsary nitondra ny lohateny hoe tabataba 7 amby efapolo sy sivanjato sy arivo ny 7 amby roapolo martsa 7 amby folo sy roa arivo teto Mahajanga. 7 amby efapolo sy sivanjato sy arivo. Roa amby efapolo taona lasa 7 amby efapolo sy sivanjato sy arivo. Roa amby fitopolo taona lasa izay nandohan'ny tantara no nisehon'ny erisetra natao teto Madagasikara. Malagasy analikisa no niaritra mangidy tantara izay tsy fanadino fa voarakitra ho tadity. Roa amby folo taona lasa izay nangidy tamin'ny Gasikara satria nizakana ny mangidy ireo zanaka mampara ka basy amatafondro no nirefidrefitra ako zany iakeka raha mandriaka no namonto itony tany. Antsoantso hoe vonjeo no feo heno manontolo satria miady ny hoaviny ny malagasy tsy vaky volo ka namafy naomora nalatsakainy izao no tazana tsy maintsy atrehana ihany ity ny tolona tena mazana. Fadirany ovana avokoa ireo zaza mehivavy fa miatrika ny mafy mba hitsinjovany ny hoavy. Taon'iray niady mafy ka ny ainy no natolotra ho fanavota-pirenena na ho bekotro maro holatra. Roa amby fitopolo taona lasa izay ady mafy no natrehana tsy nanilika ny tany fa avy hatrany dia nanelina ka lahelo sy tomany toloko sy nangasiasy na tanora na lehibe eny ny vahoaka malagasy. Raha lay mongo sy raseta ravoangy ande navalona no nametraka tantara izay tsy azotsika avalona. Ireo lay mitaritolona miatrika mamaivay indrisy izao nameraka mody any ambany rambolahy. 7 amby roapolo marsa 7 amby efapolo sy sivanjato sy arivo. Tantara tsy voakosoka ao an-tsain'ny malagasy raha ny 7 amby efapolo satria io ilay fotoana nanatrehana vavabasy ny vahoaka manontolo. Poa basy amatafondro raha vao nangiran-dratsy no handrena na koako tanam-polo no haniny atrehana ny ady feno sento sy toloko. 7 amby efapolo sy sivanjato sy arivo ny tantara izay natrehany hanavotana an'ity Gasikara nitsangana ny VVS mba hiarovana ny taniny nanampy izany ny mena lamba ary raseta sy ny tariny. Mafy tokoa raha mafy ny fitiavan-tanindrazana satria moizana ny aina ary ady tena mazana. Taory izay Raimongo sy Ravoagny ande navalona izay nametraka tantara izay tsy azo tsika valona. Maro ny faty ny valampatra raha ny tany Moramanga tsy mba entana hamidy no mba hita sy ny tranga
zay ve no fandaharana ny ao ambony zay voalahatra sa izay no sedraina sa voatendrin'Andriamanitra. Andao averina ho maitso gasikara ho fanantenana fa tsy ho tany lian-drà nataon'ireo voantsy tia tena. Andao ho toizantsika ny tolon'ireo mahery fo ka izay rehetra iriantsika dia ho tanteraka avokoa. Ampisainantsika izay ry malagasy tsy voafetra, ampy izay ka andao ho toizana ny tolona itsika ponina rehetra. Ho tafita sy hipaka hitanjon'ireo mahery fo ny ady ampitiavana nametraka tantara ny fito amby efapolo mandry am-piadanana. Mpanoratra Ramanakavana Remy avy eto Mahajanga, saorantsika rehetra fankasitraka. Dika inona aminao zao 20 martsa izy? Andro maventy izy, tena andro manan-tantara sy andro manan-tantara sady mampalahelo no fitiavan-tanindrazana. Ka ny afatra ambarako eto zany oka tsika tsy avelantsika verimaina fotsiny zany io ny ray aman-drenitsika raraka ny tany zany, fa afatra ho an'ny mpitondra maventy zany tokony tsy hanao hoe fitiavan-tena fa tena atao anatin'ny fo ary zavatra hita taratra zany ny zavatra vitany mba ho hitany le hoe fitiavan-tanindrazana, fa tsy hoe hameno pôsy foana no ataotsika ny fitiavan-tena tsy ho lasa ty Madagasikara mamitsika ty. Amin'ny firenena malagasy ny 20 marsa dia fahatsiarovana ndo namono ny zany teo amin'ny tolom-panapahana tamin'ny taona 1770. Moramanga moa tena azo lazaina tena vain-dohana raha mifaritra tsinahana zany tao tena anisan'izany fa angamba ny tantara mety olona madinidinika ihany ka fanamariana an'izio zany fahatsiarovana ndo namono eny ho an'ny fahafahana sy ny tolona zay iainantsika milamina amin'izao fotoana izao tena marina. Ny afatra azonay apetraka angamba dia hoe tsara zany any am-pianarana manko matoka mety tsy misy kongo e, tsy misy ny tena tahiry hoe manana vakoka tantarena amin'izany zavatra zany, fa ny tena marina reo olobe zany zay verina fa olon-dehibe manana tantara tsy vita boky ako reo no tena nahita indrindrandrindra zany le niarany takaiky indrindra reo no tena tsara fotoron'le ankizy. Fa any amin'ny école manko tena datin'andro zany no tena mendry hoany hoe tamin'ny 47 sa zany zavatra nitranga, fa tao anilan'ilan'izay fotoana zay zany a misy ny olona tena niarany mihitsy tena hoe azo zay ny vavolobelona na farafaratiny hoe zanaka ny ray aman-dreny zany no hitany reo zany no afaka ampita aminy ka tsara reny ny tahiriziny zany. Tamin'ny classe 40 io a zay classe tegna ny aty 50 zany nanomboka avant premier république. Eo a resaka ataontsika zao hoe resaka économie io zao tokony mipetraka aminay zandriny farany. Io zany teny tantaraina raha ohatra misy hoe reo fananana eo amin'ny firenenantsika maro zavatra atsika zany miafina eto fa zahay miaramila tantenategnany teo amin'ny zandriny teo nafataka miaraka amin'ny armée français io. Tamin'iny zay ny andromby ny andromby zay tamin'iny dia avy amin'izay mipobasy efanay dia nalan'ny papanay hoe andala amin'le fanatiala dia tany anaty ala zao nifakahita tamin'ny andro aliny fa nisaorana an'Andriamanitra aloha tamin'izay sy misy ranonorana fa dia ny sakafo dia sisy ranoana fa misy voankazo nohanina tany fampianakara lia iny hohanina dia azo loa iny hohanina sy sakafo hoe dia amin'ny alina papanay ray aman-dreninay mandeha amin'ny kososo any maka lany taton'ny favalitra ty manana kososo zay dia lehibenay papanay teo zany hoe efa ikobo itoram-bato izy ho any sy voatoiza ty mandana foana milefa dia manary firindray dia manano sorolavo zany papanay zany dia sy nanaraka le fahavalo tany vipeny fotana tamin'io misy Sénégal be dia be kapokapoindreo karaha vasika ohatran'izao zany dia ngadra tampamaly zay papanay zany dia mandady maty aloha be dia be aloha maty fa isoran'Andriamanitra aloha fa tsy maty ho an'ny taranaka atao fara aloha dia ako mba samesaka mba saro an'ity hitandrazana ty mba hiaro an'ity hitandrazana ty satria mizaly ny ray aman-dreny aloha. Arabaina manokana eto ireo ray aman-dreny indrindrandrindra ireo akanga sisa nanambolana izay mbola afaka namerina amin'ny tantara zay niseho tamin'ny 29 mars 1947. Ny fitiavan-tanindrazana aminay sy ny tolona izay atao eto Madagasikara dia mbola mitohy satria raha nijery an'le fampisehoana teo zao zahay mijery an'le sary dia hita le tantara fa hoe
noho ny Madagasikara manan-karena sy noho ny arena maro teto Madagasikara zay nahasarika an'ireo vahiny hiditra teto Madagasikara ary noho ny tany le tany mihitsy ny Madagasikara amin'izao fotoana zao nefany dia mbola tokony hitoy izay tolona izay satria tsy mbola vita ny tolona zay misy eto Madagasikara betsaka amin'izao fotoana zao ny vahiny tsy teny karazana vahiny fa tonga tia Madagasikara noho izay arena zay ary betsaka ireo malagasy mbola tsy kombakomba miaraka amin'ireo vahiny reo amin'ireo fananana na kibony tany izany na arenan-dranomasina izany indrindra fanitany zay mbola amin'izao fotoana zao ane betsaka ireo malagasy manana tany fa noho ny tsy fahafantaran'ny lalàna taloha dia mipetraka fotsiny amin'ilay toerana izy ararotiny ireo mpanararotra amin'izao fotoana zao sy ireo tsy kombakomba na ireo mpanao politika zay tonga amin'ny toerana misy mpanao politika sasany tsy fitiavan-tany razana fa te hanan-karena dia milatsaka ho fidina maka toerana amin'izay mba complice ananana le pouvoir zany hoentina makankery ny fananany malagasy ka eto izay dia manainga ny malagasy rehetra mbola hijoro hatramin'ny farany izany hoe fitiavan-tany razana sy ny fisehoana fijoroana ny fitolomana hatramin'ny farany mbola afaka ampiasana hatramin'izao ny vola raviny teo aloha na efa misy aza ny vola vaovao nivoaka tamin'ny tondazy miankina amin'ny didim-panjakana mivoaka eo no manafoana ny fampiasana ny vola teo aloha raha ny fanazavana avy amin'ny banky foibe ny Madagasikara aoriana fivoany didim-panjakana io dia raha misy ny mbola manana vola teo aloha dia azo atakalo eny amin'ny banky foibe ary mahazo ny vola vaovao samy manana ny fepitoana ahafahany manapotsika ny vola teo aloha ny banky foibe isam-paritra aoriana fivoany didim-panjakana io izay manafoana ny fampiasana ny vola teo aloha anisany nampidina ny arkarena ny malagasy ny fivoany vola vaovao roa alina ariary hatramin'izao tsy mbola misy ny fivoana ny fiainany malagasy tsirairay tamin'ny fitondrana teo aloha izay namoaka ny vola roa alina mitambatra mezaka kosa nefa ny fitondram-panjakana mijoro ankehitriny mitady ny vahaolana amin'ny fanatsarana ny farim-piainany malagasy tsirairay